mampitoboana ho aminareo hatrany ry havako ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andeha araka hivavaka isika. Amin'izao maraina vaovao izao ry Tompo Ray lesy eny an-danitra dia faly izay miantso ny anaranao satria tia metraka manontolo ny tontolo andronay am-pelantananao mantsy izahay mba ho tontolo andro izay anjakanao Tompo ary amira-piratany voninahitra ao amin'ny fiainanay rehetra. Dia ampio ary izay mba afaka hanambaranao amin'ny fiteny sy ny fihetsika ary amin'izay atao rehetra Tompo amin'ity anio ity. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mikasika an'ireo tokony ho toetra an'ireo mpino ry havana mpamory vokatra ho an'ny Tompo dia andeha izay voalazan'i Paoly ho an'ny Timoty indray ary nojerentsika an'io. Andeha vakiana amin'ny anaran'i Jesosy izany. Fa ianao kosa mahonoana tena amin'ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelistra, tanterao ny fanompoanao. Amen. Izany ditantsika ao amin'ny Timoty faharoa toko faha-efatra ka ny andininy fahadimy. Eny azo ambara fa hoe ho an'ny evanjelistra manokana ity, kanefa tsy izany fa natao ho an'izay rehetra mpamory vokatra, an'izay rehetra mpino andeha hiara-iasa amin'i Jesosy Kristy mba hitaona ny hafa ho ao am-balan'ny Tompo izany. Eny ho an'ny matianina koa angamba hoe ianao, ho an'ny mpitory ny filazantsara izany, nefa dia araka ny fanambara teo ho antsika rehetra izy ity ry havana. Inona ary ity atao hoe toetra fototra izay ambara ity? Tsy inona akory fa ny fahonoana tena ry havana. Ny fahonoana tena dia fahaizana mandanjalanja ny atao rehetra, na amin'izay hohanina izany, na amin'izay sotroina izany, na amin'izay atao, indrindra moa kokoa fa amin'izay tenenina, tena mahay mandanjalanja tsara an'izay ho atao rehetra izany. Ary faharoa, ao anatin'izany hoe manana fahonoana tena izany koa dia tsy inona akory fa mafy tena amin'ny atao rehetra, tsy andevozin-javatra mihitsy, tsy manara-po manoloana izay hoe ito misy tahaka izao na eto misy toerana azo anararaotana, tsia, fa tena mafy tena amin'ny atao rehetra. Hoy izay hoe toetra fototra, kanefa koa anisan'ny fahindrena voalohany koa ananantsika mpamory vokatra ho an'ny Tompo ry havana ary iainana eo anatrehan'ny hafa ny fananana fanetretena, lavitra ny fihebihebiana, lavitra ny fizahozahoana sy ny fanandratan-tena ary indrindra indrindra ny avonavona. Tena izany manetro teny izany dia Jesosy Kristy no atao mamirapiratra eo amin'izay atao rehetra. Ry havako, mangataka ary tsika mba ny fanahy masina no hanafirentsika mba hananantsika fanetretena, ka tsy fanetretena tononona fotsiny fa tena fanetretena iainana. Ary iainana hoy izay indrindra manoloana an'izay rehetra mifanerasera amintsika isan'andro an'andro mba ahafahantsika mitaona azy ireny ho an'i Jesosy Kristy. Izay foana ny tanjona ao anatin'ny toe mamory vokatra ho an'ny Tompo ity ry havako. Ko dia maherezo amin'ny Tompo isika sy amin'ny herin'ny faherezany. Amen. Vavaka ary isika. Ry Tompo Ray any an-danitra anio indray ary dia mangataka aminao izay amin'ny alalan'ny fanahy masina mba omeo anay ny hanana toetra feno fanetretena amin'ny atao rehetra, amin'ny zavatra rehetra, amin'ny fiainana isan'andro, mba ahazoana mamory vokatra ho anao ry Jesosy Kristy Tompo. Dia amin'ny anaranao naovanay izany vavaka izany. Amen. Ry havana, ho aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesosy. Amen.